Afrika Milika dia tetikasa misehatra amin'ny fiariana ronono eto Madagasikara nanomboka ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020. Misa enina ireo fohim-pikarohana miara-miasa amin'ny tetikasa, ahitana ny SIRAD, ny Université de Wageningen, ny SRA, ny NERA, Université de Nairobi ary ny FIFAMANOR. Tafiditra ao anatin'ny asa fahatelon'ny tetikasa, miompana amin'ny teknika am-piompiana ny fanatsarana ny sakafon'omby. Ho hitantsika ao anatin'ity horonan-tsary ity ary ny fampiasana ny fitaovana informatika JAMPD izay novolavolain'ny SIRAD hitondrahana fanatsarana ny lafin'ny sakafon'omby eny anivon'ireo mpiompy. Anisan'ny zava-dehibe eo anivon'ny fiompiana omby vavy be ronono ny sakafo. Ankoatra ny famatsiana vilona, dia tsara ny mamolavola sy manoro ny mpiompy ny lafiny ara-ekonomika an'ireo fanampin-tsakafo mifandanja na ny abetsany izany na ny kalitaony. Eto Madagasikara, mizara roa lehibe ny taona raha ny fisian'ny vilona no resahana, dia ny fahavaratra ary ny maintany. Ny fahavaratra no resahantsika voalohany, izay anisan'ny mahabetsaka ny vilona. Misy amin'ireo mpiompy eo amin'ny manodidina ny 1,900 no mamboly vilona raha ny hita tamin'ny voka-pikarohana tamin'ny taona 2010 ary 2,900 ny hita fa manana velaran-tany betsaka. Ny amin'ny kosa manodidina ny 4,100 dia mazana mihaza vilona any an-tsaha sy eny amoron-tanimbary miampy izay ambina fambolena. Rehefa maintany kosa dia mbola vitsy ny mpiompy no mamboly vilona na ragirasy na avoanina eny an-tanimbary noho ny tsy fahampian'ny rano na ihany koa tsy fahampian'ny tany izay ambolena. Matetika ihany koa ny mpiompy dia efa manana ny fahazarany raha ny fomba fanomezana sakafo no lazaina, na misy izany na tsy misy ny tohana ara-teknika. Na izany aza, ireo izay hitany na izay misy eo anivon'ny fiompiana no omena ny omby toy ny tao katsaka, ambina fambolena na ny tao tsaramaso sy ny sisa sy ny sisa. Mba hahafahana mandrindra izany fanomezana sakafo izany dia izany indrindra no ilana ny fitaovana informatika JAMPD izay famolavolana sakafo sahaza ho an'ny omby be ronono. Natomboka ny taona 2014 izany izay andrana niarahana tamin'ny Père Corée, dia mora ampiasaina raha ny fomba fanaovana tantsorika ara-teknika mahakasika ny sakafon'omby ho an'ny mpiompy no tiana tsindriana. Azo atao tsara ny manatratra ny tanjona indrindra amin'ny famokarana ronono ary mety hidina ihany koa ny sandan'ny sakafo, nefa tsy mihoatra ny fahafahan'ny omby amin'ny sakafo izany. Ireo tanjona lehibe dia hijerena ny fiantraikan'ny fampiarana ny tondro izay omeny fitaovana informatika JAMPD eo amin'ny famokarana ny toe-batan'ny omby ary koa ny lafiny ara-ekonomika. Nisy ny andrana voalohany nandritry ny vanim-potoana maintany ny taona 2012 izay nisafidianana mpiompy 5. Rehefa vita izany dia nisy ny fidinana ifotony teo anivon'ireo mpiompy ireo sy fijerena ihany koa ny fahavononany iara-iasa alohan'ny risoana tamin'ny fakana ireo atota-kevitra. Ny andrana faharoa kosa tamin'ny vanim-potoana fahavaratra 2012 izay nisafidianana mpiompy 12 teto amin'ny faritra Vakinakaratra. Tamin'ity andrana fahavaratra ity kosa dia nisy ny atrikasa kely fifampizarana natao talohan'ny fakana ireo atota-kevitra teny anivon'ireo mpiompy izay manazava ireo zava-bita niarahana tamin'ny mpiompy teo aloha moa nasiteny ihany koa ny dingana rehetra ao atao. Rehefa vita izay rehetra izay dia niroso tamin'ny fametrahana ny fotoana anaovana ny fanadihadiana ny teknisianina iaina sy lova. Est-ce que JAMPD, l'outil de rationnement là qu'on va vous présenter, il pouvait être utile pour accompagner les éleveurs, pour améliorer l'alimentation et le rationnement des vaches. Donc l'objectif de cette étude pendant tout le projet, c'était dans un premier temps d'essayer d'adapter l'outil, de le prendre et de l'adapter à l'élevage laitier sur les hautes terres de Madagascar. Ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'était du coup d'essayer de l'utiliser avec des éleveurs pour essayer de voir les avantages à l'utiliser pour faire du rationnement individuel. Ho resantsika indray ary
ny famenoana ireo atotan-kevitra izay raiketin'ny fitaovana informatika Jambde. Inona avy ary ireo atotan-kevitra ireo? Voalohany ny mombamomba amin'ny mpiompy amin'ny ankapobeny, ny anarana, ny toerana misy azy, ny GPS, maripana. Manarak'izay ny mahakasika ny omby, ny anarany, ny taona, ny karazany, ny lanja, ny voka-dronono isan'andro sy ny voka-dronono ambony indrindra. Ny lanja dia fantatra amin'ny alalan'ny fandrefesana ny tratran'ny omby izay ampiasana metatra manokana voatokana ho amin'izany. Rehefa vita izay dia jerena koa ny karazan-tsakafo rehetra omenan'ny omby. Marihana fa 5 ihany fara-fahabetsany ny azo safidiana amin'izany. Tafiditra ao anatin'ireo ny vilona maitso, vilona maina, fanampin-tsakafo toy ny provende ary ny drèche. Anontaniana ny mpiompy avy eo ireo habetsany sy ny fotoana fanomezana ireo karazan-tsakafo ireo mba ahafahana mamantatra fa ampy na tsy ampy ny omby izany rehetra izany. Mba hanakaiky kokoa ny marina dia lanjaina mihitsy ireo karazan-tsakafo ireo raha toa ka misy eo an-toerana. Zay izao équilibré tsara. Satria na ny filana ara-kera avy amin'ny sakafony ao tsara izao, ny filana araka protéine ao tsara. Izany hoe azo lazaina hoe équilibré zany izao fatra-tsakafo ataontsika ato izao. Dia manahoana ireo fatra ireo aminao, fahitanao anazy, tombona aminao ve ny manaraka an'ireo sa mety ozy izy ianao hoe mihoatra tsy ampy? Mety ko magana mahamaivana ny teo aloha ndraiky. Rehefa tafapetraka soamantsara ny karazan-tsakafo izay ho an'ilay mpiompy anankiray dia atao amin'izay ny fanaraha-maso sy ny fitsidiana izay ataon'ny teknisianina indroa na intelo mandra-pavita ny andrana. Rehefa tonga moa zany nareo tao anatin'ny teknisianina miaraka amin'ny Afrika Milka dia tena nameny torolalana hoe zao no fatra-tsakafo ho an'ny omby ray, dia zao ny fatra amin'ny vilona tokony ho azy sy ny karazany, indrindra miaraka amin'ny pitsipitsiny eo zany ny resaka milolo amin'ny foin. Dia rehefa voaray zany le torolalana sy torohevitra dia nitanterahana arak'izay le izy dia mahafinaritra le azo ny vokatra, ny omby ihany koa mahafinaritra ny hita hoe tsara. Tsara voalohany hitanay aloha zany dia hoe mba nanana karazana fahalalana ara-teknika zahay amin'ny fikarakarana ny biby, indrindra fa amin'ny sakafom-biby, satria misy ireo karazana sakafo ampiasana ireo fa zahay tsy manana fahalalana ara-teknika hoe aomby tahaka izao dia tokony mena zao ny fatra nomena azy rehetsirehetra. Fa rehefa niarina taminareo zahay dia nanaraka an'izay natoronareo zay dia hitanay fa ahitana vokatra tsara le izy. Omby tia nomena zao, vilona tahaka izao, provende tahaka izao, zao ny mety ho vidiny, dia par rapport amin'ny vokatra omeny dia zao ny mety tonga dia mba hitanay en général zany ny hoe vokatry ny asanay zany dia zay ny tena hoe avantage be dia be.